mba saintsaignan tsy olany alerany ditrantany fa aizano iafarany ny fahotana nietsy mavonjy mapitikizo mandatsaka andavake resto tsy sosy o tompo mpamonjy de mahereza mivavake efa lerany zao efa lerany zao efa miandry anao andriamanitra ray efa lerany zao efa lerany zao anomanana fiainana mandrakizay zany averina iambara aminao ndray zany rehefa ho avy jesosy misy fotoana saloveny ove kely ande ny andro ananande lebe mivaly pity mpandove misy lanitra molofaina ratrizay tilansa izy mana satanande iandro ianana kelikelyany rehefa ho avy jesosy ny fotoana iavinkesise tena kesisy tiniusa say afara ho azy anao ratrizay andovaen sa paradis efa efa miandry anao andriamanitra ray anomanana fiainana mandrakizay efa abako efa sasa miandry andriamanitra ray lerany zao lera iomananao andovana lay fiainana mandrakizay karo ao surgia mipoly amananahary atika riavarieny kofariagna mifiagnana andavanandro fa izay ty hafatsy avy amy orse perse akory zay efa lerany zao efa sasa miandry anao anomanana fiainana mandrakizay mandrakizay efa lera zany le retsay sainsaina sadisa isy valy tileve ho an'izay anovany zany lamy zany manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra any tokantrano any faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandaharana takariva fiderana amin'ny ty asabotsy ity indray faly miaraba antsika rehetra ny tokantrano androany zay de faly miona amintsika tsiray avy indray de ohatra ny isaky ny asabotsy de mitoy ihany ny fotoana iarahantsika eto ny takariva fiderana izay oman'ny ekipa rehetra ho atsika ho fiderana n'Andriamanitra amin'ny asabotsy zao zao de mbola misy mpanakanto misy mpanompon'Andriamanitra mbola hiaraka amintsika eto izay efa ao am-piomanana an'izany tsika de i Lovatina sy Pepeshaine de amin'ny 27 juin koa de efa manomanoma napetraka amin'ny tompo ny zavatra rehetra efa misy takariva fiderana izay rahantsika koa eto amin'ny artista maromaro efa miteny amintsika rehefa mampiomana antsika rehetra malagasy rehetra na tsy a Frantsa na any Madagasikara fa isy zany fotoana zany isaky ny asabotsy tahaka an'izao
dia misaotra antsika rehetra manaraka an'izao fotoana izao. Tena misaotra antsika rehetra amin'ny fitondranam-bavaka sy ny fanarahantsika ny pejy ny ika mafy sy fiderana. Dia androany tsika dia misy mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika eto androany dia ny olona hiaraka hideran'ny hitondra ny fiderana dia Luciana dia ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tena dia i pasteur Mando izay hitondra ny tenin'Andriamanitra hifampaherezantsika androany. Dia alohan'ny fotoana rehetra dia alohan'ny hidiran'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany dia manasa antsika hivavaka hametraka ny fotoana rehetra eo amin'ny tompontsika. Vavakantsika. Andriamanitra mbola misaotra anao izay miteranao izay manome voninahitra anao indray androany. Misaotra amin'ny fotoana omenao anay indray androany fa anay miray fo miray saina ny malagasy rehetra mandohalika eto anatrehanao. Miaiky fa lehibe ianao ary midera ny anaranao izay amin'ity fotoana ity. Takarivam-piderana ny fotoana fa ny fonay Jesosy malala dia midera anao sy mankalaza anao amin'ny fiainana iray manontolo. Ary tena hoe izany Jesosy no irinay androany. Izany Jesosy no irinay sy tononay androany hoe hideranao fotsiny izay ankalazanao satria lehibe loatra ianao amin'ny fiainanay. Dia mangataka anao izay Jesosy ianao no eto afovoanay, ianao no hiasa amin'ny fotoana rehetra, ianao Jesosy no hamangy ny tokantrano tsirairay avy, ianao hitondra fifaliana, hitondra fiderana ary indrindra hitondra ny fiankohofana rehetra any amin'ny fony tsirairay avy any ianao Fanahy Masina. Ary tena miankohaka eto anatrehanao izay fa lehibe sy tsara ary mendrika ny fiderana rehetra ianao. Dia misaotra Jesosy dia manonona ny fiadanana amin'ny tokantrano tsirairay avy izay amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao Jesosy no hamangy, ianao Jesosy no andondona amin'ny fony tsirairay avy fa ny anjaranay dia manokatra ny fonay Fanahy Masina ho anao amin'ity takariva ity. Dia misy andrata amin'izao fotoana izao fa mendrika an'izany ianao Jesosy Kristy ho anao ny dera ny haja ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anononanay ny fiadanana amin'ny tokantrano tsirairay avy. Miaraba anareo tompoko ary faly izahay mandray anjara ho fanehoana ny firaisan-kinantsika malagasy erakin'izao tontolo izao, manonona ny fifaliana hatrany ary ny fitiavany Jehovah Tompo. Misaotra amin'ny fandraisanareo anay isaky ny asabotsy izao fotoana ika mafy sy fiderana. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ary voninahitra ho an'i Jesosy fifaliana ho anay dimianadahy ireto ny manolotra izao fotoana izao ao anatin'ny fiderana, ao anatin'ny fiahofana manoloana ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary itiako ny manambara fa betsaka ireo namana sy tapaka erak'izao tontolo izao izay se connecté koa ary tsy voatery izy ireo mahay teny malagasy ka izay no ambaranay meloa fa ny fotoana fiahofana sy ny fiderana dia ho ataonay amin'ny teny frantsay. Ny teny izay nomeny Tompo Fanahy Masina ho an'ity andro an'ity dia vakitsika ao amin'ny Jaona 12:5-telopolo izay milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ho Jesosy raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatonay. Amen. Izany teny izany dia ho ambaranay ary tonononay ho an'ny Madagasikara izay dimianadahy ireto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra amin'ny fandraisanareo anay amin'ny tokantrano ary ny rinay mafy indrindra dia aoka ny Fanahy Masina no hamangy ho anareo rehetra izay connecté ary koa ho an'ireo izay tsy connecté satria ny Fanahy Masina dia tsy azontsika fehezina amin'ny toerana iray. Izy dia izy ny tompony fahefana ka azy irery ihany no mitondra izao fotoana masina izao. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. Nous proclamons la paix de Jésus-Christ et nous sommes heureux de vous visiter en ce moment. Merci Seigneur parce que c'est un temps de louange, d'adoration afin d'élever Jésus-Christ. Béni soit la parole de Dieu. La parole de Dieu que le Seigneur nous a donnée, c'est dans Jean 12:32. Et nous allons lire au nom de Jésus. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et cette parole-là, nous allons proclamer pour Madagascar, pour l'Afrique, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant de commencer, nous allons élever nos voix. Alléluia. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu en ce moment. Saint-Esprit, viens Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Oh, oh Saint-Esprit. Oh, nous ne pouvons rien faire sans toi. Viens nous conduire, Seigneur. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Nous te supplions. Oh, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Esprit de Dieu.
acclamer ton nom, couronner ton nom, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui sauve, le merveilleux nom. Oh, oh. C'est quand du miel à mon palais, le nom merveilleux et doux, le nom de Jésus, le nom qui existait déjà avant la fondation du monde. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui libère, c'est le nom qui guérit. Alléluia, yeah. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélée, en toi Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon oh, ce nom
croix. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus, Jésus le Christ, le seul ressuscité, le premier-né d'entre les morts, celui qui était élevé. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean, toujours dans Jean 4. Jean 3, excusez-moi, Jean 3, verset 14 qui dit: Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et en ce moment, c'est ce que nous faisons. Nous crions à Dieu chaque jour. Depuis ces temps où il y avait ces confinements, en ce moment, nous proclamons Jésus-Christ seul soit élevé au-dessus. Jésus-Christ seul soit élevé au-dessus, afin que tous ceux qui regardent Jésus élevé soient attirés, soient sauvés, soient guéris, soient restaurés. Oh, 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 oh. Levé, cœur ouvert, grand comme le ciel. T'élevons, Seigneur, t'élevons, Seigneur. Levé, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, les mains levées. Levé, cœur ouvert, grand comme nous t'élevons, Seigneur. T'élevons, Seigneur. T'élevons, Seigneur. Les mains levées, nos cœurs grands ouverts devant le trône, devant la sainteté de Dieu. Jésus, nous t'élevons, les mains levées. Nous proclamons Jésus élevé, tes hommes soient attirés à toi, Jésus. Alléluia, car c'est ta parole qui le dit. Nous t'élevons, que tous ceux qui regardent s'accomplira maintenant, soient guéris, soient ressuscités, sortent de leur tombeau maintenant. Oh, Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent, que ce soit le nom qui ne confesse pas le nom de Jésus, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Oh, nous proclamons toute maladie, quoi que ce soit, disparaisse. La pauvreté disparaisse, la tristesse disparaisse, que tous les autres noms. Jésus
Jésus, nous proclamons maintenant que tout esprit de corruption soit enlevé, disparaisse, que toute la pauvreté disparaisse, que toutes les maladies disparaissent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. 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 Le nom tout-puissant, nous élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons, Jésus-Christ. Visite les cœurs maintenant, afin que les malades fixent leurs yeux sur toi. Nous t'élevons, Seigneur, avec les mains levées. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Unissons nos voix pour élever Jésus. Pour accorder toute la gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, avec les mains levées. Jésus, nous t'élevons. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms soient dissous, que tous les autres noms soient neutralisés par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance du sang, par la puissance de la domination. Alléluia. Jésus-Christ élevé à la droite du Père et fait la terre son marchepied. Prends ta place, prends ton rêve, assieds-toi sur ton trône, sur ton trône. Ah yes, ah yes, ah yes. Nous proclamons l'élévation de Jésus. Prends ta place, Jésus, ta place qui t'est due. Ta place qui t'est due, Jésus. Dans chaque foyer, prends ta place, Jésus. Prends ton règne, nous établissons le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, sur notre pays bien-aimé, Madagascar. Je t'aime, Seigneur. Madagascar, le Père est avec toi. Madagascar, le Fils de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Maintenant, c'est ton temps. Qu'une armée se lève, qu'une armée se lève maintenant. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Alléluia. Tu es le chef de l'armée, parce qu'une armée se lève maintenant. Une armée de jeunesse. Alléluia. Prends ta place, Jésus. Dans les 7 sphères. Alléluia. Dans l'économie, dans la politique. Alléluia. Dans l'ecclésiastique, prends ta place, Jésus. Dans les culturels, Seigneur Jésus. Prends ta place dans l'éducation. Alléluia. Dans les gouvernements, Seigneur. Prends ta place dans toutes les familles, Seigneur. Prends ta place. Alléluia. Et fais ton ministère. Car tu prends plaisir, Seigneur Jésus, à guérir. Tu prends plaisir, Seigneur, et c'est ta volonté de prendre soin, Seigneur. Prends soin, Seigneur, de notre pays. Saint-Esprit, fais ton ministère. Visite, Seigneur, nos familles. Visite, Seigneur, dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Alléluia. Esprit des 4 vents, souffle, 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 Seigneur.
connais bien que nous, oh Jésus, mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Oh Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu s'ouvres sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh Saint-Esprit, maintenant, fais connaître le nom de Jésus le Christ, maintenant Seigneur, fais ton ministère dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Diego Julia, oh Tamadab, Maria, Antananarive. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Oh, nous proclamons le nom de Jésus-Christ, soit élevé, soit glorifié, soit exalté. Car nous désirons, Seigneur, en ce moment, Seigneur, nous désirons la pluie, la pluie, la pluie, la pluie de bénédiction, la pluie de guérison, la pluie de restauration. Oh. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber Jésus, Saint-Esprit, fais tomber la pluie, la rosée du ciel, oh, sur la terre fertile de Madagascar, spirituellement, financièrement, économiquement, physiquement. Fais tomber la pluie de guérison, la pluie de bénédiction, la pluie de restauration. C'est ce que nous désirons. Nous appelons la pluie, la pluie, la pluie de la première saison, de la dernière saison. Nous désirons la pluie. Oh. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Alléluia. Nous proclamons la parole de Dieu qui dit: Madagascar, que toi tu diminues et que Jésus-Christ croisse. Alléluia. Que Jésus-Christ soit élevé. Continue de marcher dans l'humilité. Madagascar. Alléluia. Je proclame au nom de Jésus-Christ. Madagascar, la lumière du monde, le sel de la terre. Nous proclamons le réveil sur toi, Madagascar. Mon pays bien-aimé, je t'aime, Madagascar. Je proclame les bénédictions, Madagascar, les bénédictions du Père, car tu as formé un projet de paix, non de malheur pour toi, afin que tu aies l'avenir et l'espérance. Madagascar, maintenant, c'est ton temps. Lève-toi, 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 Madagascar. Alléluia. Lève-toi, Madagascar. Ne baisse plus la tête. Marche, avance la tête haute. Alléluia. Merci Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom. La gloire est à toi, Jésus. L'honneur est à toi, Jésus. La puissance est à toi, Jésus. Et le règne à toi, d'éternité en éternité. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans cette présence, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit.
faly miarabatsika tsirairay avy ny tenako pasteur Manda avy aty Mayotte no misy anay dia ngambany anao présentation kely fotsiny fa mety misy namatsika ngamba tsy fantatra aiza misy mety alohan'izany zany dia misaotra ny tompo amin'izao fotoana izao ary matetika moa milaza hoe amin'Andriamanitra ny sambasamba tsy miexiste matotsika eto androany de tadidio fa tsy sambasamba tiany tompo ianao tiany tompotsika tsirairay avy ary ny tena mahafinaritra tiany tompo Madagasikara dia misaotra ny tompona andraikitra rehetra ihany koa izay namolavola nakato ny programan'Andriamanitra na tonga zao programa misy zao androany halleluja ary araka ny teniko teo ianao présentation fohy hoe aizao misy zany Mayotte zany sabe be olona tsy mahafantatra aiza hoe zany misy Mayotte dia asioko vetivety fotsiny Mayotte de tsy de lavitra loatra misy any Antsiranana ary ambonimbony ery zany hoe anatin'ny nosy Comore zany misy anay aty Mayotte ary Mayotte dia nosy silamo zany nosy Comore fa ny mahafinaritra azy fotsiny dia izy anisan'ny département frantsay ohatrany La Réunion ao anatin'izany ihany koa dia fanolorana fohifohy izy moa izahay vetivety ihany fotsiny dia za moa zany araka ny teniko teo hoe pasteur Manda Rakotoniaina no ianarako malagasy ohatratsika rehetrarehetra avy any Madagasikara na ny rano tomponay ary ngambany any Madagasikara ny maromaro mahafantatra kokoa ngambany ny papako mpanompon'Andriamanitra koa fa maty moa izy fa any amiray zao pasteur Jean de Lacroix mino fa maromaro any Madagasikara mahafantatra azy za dia zanany latokany fa ny tiako tenenina dia zao hoe averiko any tiany tompotsika malagasy halleluja dia ny zavatra nisy de tia juste présentation ihany koa anatin'izay nisy taona zay nanao fitompivavahana tany ny Ransolalany makany Tamatavy de tao anatin'izay nisy mpanompon'Andriamanitra nandalo de nisy faminaniana ny voaka tao ny tenin'Andriamanitra voaka isy olona eto ampiasainy tompo any ivelany any de marona fa maromaro zay teo tam'izay de ny zavatra nisy andro vitsivitsy teo rina de fanentana taxi be tam'le mpanompon'Andriamanitra de nanatona le mpanompon'Andriamanitra hoe rahalahy ozy izy enao le nasoan'ny tomponao hoe ho alefa ny tompo any ivelany ianao zavatra mahafinaritra de zao hoe Andriamanitsika io dia amin'ny tanany tenin'izy halleluja tsy mba mandainga amin'ny tenin'izy fotoana fota teorina nisy varavarana ny sokatra ho anay aty Mayotte zany hoe tsipitra amin'ny antsipriany satria juste fanolorana fotsiny nataoko ary ny zavatra mahafinaritra dia aty moa zany sady miasa dia nanao ny taratasy ihany koa zany mba satria avoavy natao mariage zay tamin'ny fotoana io de ray volana fotsiny de efa nahazo ny autorisation de travail satria moa amin'ny ambassade de France ngamba mahafantatra dao tsika rehetra no zavatra misy eo tsy mora zany maka visa zany anatin'ny ray volana de efa nivoaka ny visa de travail tam'izay de tam'izay nangataka mba hoe anaraka ana mivady satria hitatsika zany olona voavy mivady zany teny Andriamanitra raha toka alefanao any tsy alefanao mivadiko tatarafa ndray zany fa de sotra ny tompo nanao miracle Andriamanitra na metraka ny dossier de zareo tena tsy mila vide imposition heritaona de aveo dia rehefa tavitry iny de aveo mandeha vadinao aveo sy ny sisa tatsika tompo rehefa manana programa izy alpha sy omega ny tenin'Andriamanitra efa manomboka izy de mamarana soran'Andriamanitra fa ny teny zareo aloha rozy izy fa Mayotte ny manapaka de mazava loatra nalefa ny taratasy taty Mayotte de nanaiky Mayotte niara-tonga zay mivady sorana ny tompo de nafinaritra de ty Andriamanitra de am'tanany teniny nafinaritra de voatonga zay nanokatra lalana ny tompo marina faraka ny teniko hoe tsy betsaka zay kristianina ty any fiangonana ty tsy de betsaka fa nanokatra lalana ny tompo tamin'ny alalan'ny onjam-peo ny radio za moa tany Madagasikara dia nana émission na radio fofohana 30 minutes zay nandoavam-bola tany Madagasikara tamy fotoanandro ny tany de noho ny tonga taty zay tamy 2008 zay tonga taty nanokatra lalana ny tompo zany hoe tamin'ny alalan'ny asako ihany moa zany lizy nanokatra lalana dia nisy radio taty namenay adiny roa maimempona isak'alahady halleluja de ny zavatra nafinaritra dia niantso ireo mpanompon'Andriamanitra ary hoe tsy betsaka zay aty de nisy firaisan-kina ny fiangonana niara-niasa ny fiangonana ary rehefa niara-niasa ny fiangonana teto Mayotte dia niseho ny voninahitr'Andriamanitra tamy 2011 tadidiko tsara mihitsy mbola anaty présentation tadidiko nisy grève be teto Mayotte ary raha ohatra anao ka mahita olona avy aty amin'ny Mayotte de hoe iny zany grève 2011 zany grève contre la vie chère fiantsoana azy de ny zavatra nisy za mbola vanomboka niasa tao am'le toeram-piasana tamin'io dia ny zavatra nisy de ity nandalo fotsiny le patron de niteny hoe andeha ho any amin'ny préfet satria grave be mihitsy teto Mayotte tam'izany fotoana zany nisy vakatrano nisy sisa kolotana be mihitsy de tsy maintsy nanafa andeha zany hoe lalana sokatra tam'izay programan'Andriamanitra dia noho ny tonga tany amin'ny préfet nandeha ny fivirina sy ny sisa verina fandroany fivirina lasa nanantona amin'ny préfet teneniko ny préfet monsieur le préfet zay za mpanompon'Andriamanitra ary zay kristianina de vavaka ho an'ity firenena Mayotte halleluja
dia bikaka moa le préfet dia mahafinaritra zany ozy izy ny zavatra nisy tanatin'ny 7 andro ary mariako amin'Andriamanitra tsy misy ny sambasamba tahaka ny Goliath 7 andro Goliath ny tena niseho hoe izy no izy ny tena enjany tamin'izany nangovotra tao ny zanak'Andriamanitra men'Andriamanitra 7 andro efa mipaika ny 7 andro halleluja fantatsika ny toy ny tantara fa naseho an'Andriamanitra amin'izay David nafinaritra tanatin'io dia ty naneho ny voninahitra Andriamanitra teto Mayotte miantso anahy préfet tamin'ny any amin'ny 7 alina izy miantso anahy no mivavaka ataonareo ozy izy halleluja tiako tenena rehefa miray hina ny kristianina rehefa miainga miara-miainga ny kristianina maneho ny voninahiny Andriamanitra amin'ny firenena raha miasa ny tompo aty amin'ny Mayotte nosy kely tahaka an'ity za mino fa fotoana fiasan'Andriamanitra ho an'ny Madagasikara zao ary sambasamba ianao matoa maheno zao tenin'Andriamanitra zao ary eo dia mampirisika atsika partageo halleluja partageo satria anome hafatra ny tompo amin'ity maraina ity azafady moa tsy maraina zao fa amin'ity alina ity dia ny zavatra anankiray tiako tanena amintsika koa dia amin'Andriamanitra tsy misy ny sambasamba anatin'ny ika-piderany derany tompo makalaza an'Andriamanitra anatin'ny vavaka avao zao mbola hisy vavaka ary tadidio fa anatin'izany vavaka zany dia fifandraisana amin'Andriamanitra misy fifandraisana ao anatin'izany ary matetika atsika rehefa mivavaka dia matetika atsika foana no miteny azadiny fa raha fifandraisana zany dia misy fotoana koa Andriamanitra mba miteny ary androany Andriamanitra ny tenin'ny tompo androany ary tena mafy ny tenin'ny tompo misy hika miainga avy amin'ny sezam-pianganan'Andriamanitra ary ny hika miainga avy amin'ny sezam-pianan'Andriamanitra dia ty androany Madagasikara ho an'i Kristy halleluja averiko hika marina antsika ny hika mideran'Andriamanitra mahafinaritra fa androany kosa miainga avy amin'ny sezam-pianganan'Andriamanitra hika goavana hoe Madagasikara ho an'i Kristy halleluja alors verina amin'izay Madagasikara ho an'i Kristy ary averiko amintsika amin'Andriamanitra tsy misy ny sambasamba halleluja tsy misy ny sambasamba ary eto dia te anentana sady teneny raha misy olona eo akaikinao teneny izy hoe Madagasikara ho an'i Kristy halleluja raha ohatra izy ka miteny mety efa ela be ne na inona an'izany tsy vaovao zany Madagasikara ho an'i Kristy Kristy ho an'i Madagasikara mety efa niteny izy efa ela be na zao fosiny hamalina anazy tadidio hoe fa rehefa miara-be voka ny elefanta sy ny bitro afaka ray vola dia efa teraka ny elefanta indraindray 2 taona vao teraka zany hoe rehefa zavatra goavana no manin'Andriamanitra dia mila fotoana halleluja Andriamanitra fotoana ny Madagasikara zao fotoana ny Andriamanitra ny voninahitra ny malagasy averiko hoe Madagasikara ho an'i Kristy maka fotoana Andriamanitra fa rehefa teraka amin'ny biso ny olona fantatsika zany atao hoe tera-bito zany miteraka tsy miteraka makaroa fa rehefa ny elefanta miteraka alaina caméra alaina makaty amin'izay koa rehefa teraka ny elefanta mitotony toa dia maneno halleluja satria nahoana zavatra goavana amin'ny latsaka averiko hoe fotoana ny Madagasikara zao fotoana anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eto Madagasikara zao halleluja ary zay indrindra mahatonga an'ilay afatra averiko tsara mihitsy le afatra anatin'ny afisy any ao amin'ny Jona 12:2 Jona 12:2 milaza manao hoe ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitona ny olona rehetra anantona rehefa sandratsika Andriamanitra dia hitona ny olona rehetra zany hoe miainga amintsika izy marina fa ny zanak'Israely efa anatin'ny planin'Andriamanitra efa 100 taona zareo no ao amin'ny tany Ejipta esclave ao anatin'ny fanadevozana zavatra nisy nefa tapitra nefa 100 taona mbola tavela tao ihany zareo efa 100 miampy 10 taona 410 ans mbola eo ihany miampy 20 taona mbola atao ihany fa rehefa paika ny 400 taona efa tonga saina zareo dia nikika zareo halleluja nivavaka ary zareo tel 430 ans nikika zareo averiko hoe ny fotsika no mikasika ny fon'Andriamanitra tsy ny koko tsy ny lohatsika fa ny fotsika mikasika ny fon'Andriamanitra arety averika any apartaony vidéo fotoana fiasan'Andriamanitra ho an'i Madagasikara zao halleluja fotoana mangin'Andriamanitra ny firenetsika zao fotoana zao raha namana siavana isany halleluja tiatsika Andriamanitra dia averiko tenin'ny tompo Jesosy no miteny io Jona 12:2 ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitona ny olona rehetra anantonay halleluja hitona ny olona rehetra anantona ary androany dia isy tenin'Andriamanitra anankiray fanampin'io io tsy dia andeha lavitra iny fotoanantsika fo ihany dia izao ao anatin'io hitantsika olona mpanao gâteau ny mpanao gâteau mila ny ingrédient rehetrarehetra izy rehefa complet ny ingrédient tsara be ny gâteau ary ao anatin'izay dia metsika ny ingrédient ao anatiny tantara 2:7-5 fantatra fa be da be no mahafantatra an'ity tenin'Andriamanitra ty fa androany dia iainantsika anao dina ny famarina mihitsika androany tantara 2:7-5 hoy izy ny tenin'Andriamanitra tantara 2:7-5 raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anery tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony
dia ieno any an-danitra aho ka amelany heliny ary hahasitrana ny taniny. Halleloja. Averiko tsara mihitsy arahany olo kosa ny tenin'Andriamanitra zay natsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia ieno any an-danitra aho ka amelany heliny ary hanasitrana ny taniny. Jerentsika vetivety kina atao ny ingrédient averiko fotoana ny malagasy fa miainga amin'ny fotsika miankina amintsika io ny zanak'Israely efa nataon'Andriamanitra programa efa jato taona zareo tsy taitra tonga le fiteny malagasy eo tsy taitra tsy maika nefa tsy tara io tavela eo fa fotoana zao mila mifo amin'izay. Halleloja. Hitatsika le ingrédient voalohany indrindra ozy ny teny tompo hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako. Fanontaniana voalohany olon'Andriamanitra vetsika. Inona moa natao olon'Andriamanitra? Olon'Andriamanitra tiana resana dia olom-baovao. Olona efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Eto dia mitodika amintsika tsirairay avy kristianina nateraka vaovao itsika. Halleloja. Rehefa nandray an' Jesosy ianao halleloja mahafinaritra tena voninahitra an'Andriamanitra. Zay ny première voalohany etape voalohany. Ary fantatro fa matoa ianao mihaino anahy eto dia fantatro fa tia an' Jesosy ianao, tia an'Andriamanitra ianao. Raha toa ianao ka mbola tsy nandray an' Jesosy fotoanan'izao raisy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana fa zay ny etape voalohany anatin'le gâteau fotoana Madagasikara ho an'i Kristy. Fotoana voalohany andraisana an' Jesosy ary averiko amin'Andriamanitra ny sambasamba tsy misy. Matoa ianao maheno dia satria programa an'Andriamanitra nandraisanao an' Jesosy. Halleloja. Ary azadinao ane fa raha gasy ianao ny firenena kristianina azafady ny firenena malagasy ane dia firenena kristianina. Halleloja. Asa mijery kely statistique efa tamin'ny 2010 tany 85 valopolo isanjato ny mponina eto Madagasikara dia kristianina tamin'ny 2010. Amin'izao fotoana anjaranao mamaly firy isanjato. Fa na izany ary averiko hoe ny firenena malagasy dia firenena kristianina. Halleloja. Ary ny kristianina tsy hoe le makany am-piangonana fotsiny natao kristianina ilay mitondra baiboly fa namatarina kristianina olona manana an Kristy. Oe azafady olona manana an Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ka eto ata hitodika sady raha ohatra ianao ka mbola tsy nandray an' Jesosy tiany tompo ianao ny fitaovana ao ampiasaina mba hitany firenena raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Zay ny ingrédient voalohany zay zany ny fitaovana voalohany ilainy. Faharoa indray dia ity ozy izy hoe ho avy anetry teny. Le fanetreteny eto dia mibana ao anatin'izay dia ny fankatoavana. Fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba toko voalohany 2:20 fa aoka ho mpakatony teny anareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Zava-dehibe ny fankatoavana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra manko dia milaza manao aminao amin'ny Matthieu 5:17. Hoy ny teny tompo manao hoe ianareo ny fanasiny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no ahasira azy. Tsy misy heriny anaovana na inona ny inaintsony fa arina any velany ka ho itsahany olona. Halleloja. Zay ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 5:17. Ianareo no fanasiny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no ahasira azy. Teny tompo zany dia milaza fa ianao zany rehefa nandray an Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana zavatra misy dia lasa sira ianao. Halleloja. Sira. Ny sira dia atao anome siro. Ny sira dia atao hiaro. Tamin'ny taloha manko rehefa tsisy ny frizidera taloha dia inona nataon'ny olona taloha nasiana sira ny hena mba ahafana tahiry ny hena. Zavatra misy nefa ny raha lasianavavy amin'ny tompo ry namana avana isany ry namana malagasy namako. Halleloja. Ny zavatra misy dia ity ny sira dia raha mijeritsika manao keresika scientifique akentsika dia ny sira ny ao anatin'ny sira sady misy chlore misy sodium. Zay zany anatin'ny grama ray ana sira misy 600 mg na chlore dia 400 mg na sodium. Zay ny ao anatin'ny sira. Zavatra misy dia ity raha ohatra ka tsy ampy raha ohatra ka chlore fotsiny betsaka ao lasa dangereux. Zany hoe lasa mahafaty. Tatsika ny chlore rehefa fanadiovana piscine reny. Raha vao tsy ampy amin'ny sodium raha vao tsy ampy dia inona zavatra lasa mahafaty indray izy. Raha ohatra ndray ka hoe tsy ampy ny chlore fa sodium fotsiny dia fantatsika fa sodium mahafaty koa. Zany hoe ny sira zany rehefa tena tsy complet izy dia lasa zava-doza indray. Hitatsika maka ohatra anankiray resaka biblika indray ny resahako eto. Fantatsika tsara angamba ny tantaran'ny Jona sy ny tantaran'ny apôstôly Paoly samy nandeha sambo. Halleloja. Izy mirahanareo dia samy zanak'Andriamanitra dao samy sira daholo zany. Ny zavatra nisy nefa dia ity i Jona anaty sambo tenin'Andriamanitra izy makanesa makany Nive tsy nankato izy. Tsy tenin'Andriamanitra tsy nankato tokony Nive izy nalena nandeha nakany Tarsisy izy. Zany hoe tsy nankato izy. Zavatra nisy dia ity noho ny fisian'i Jona tao anatin'le sambo lasa nisy tafio-drivotra.
Zany hoe le sira lasa mivadika le sira. Tokony ho ame fitahina izy lasa manome fanozonana. Zany hoe ny kristianina rehefa tsy makato lasa tsy fitahina ho an'ny firenena fa lasa izina ho an'ny firenena. I Jona raha lasa nabavy namana isan'ny zavatra nisy de ty voatery nisy tafidrivotra lehibe de lehibe. Tsy hitany zareo zay tato farany Jona nafantatra hoe zaho izy no niampy mahatonga zao. Fantany to de nafantatra izy. Zavatra nisy de ty lasa aleo izy zaho faty. Na tsy tanana fantatsika ny toy ny tantara fa lasa sakafo any trondro Jona. Any vao tonga saina hoe ay mo sira to, ny sira mila tena sira tena izy, mila sira pakato Andriamanitra. Haleluya. Zavatra misy koa nefa de ty ny apôstôly Paul koa de tanatin'ny sambo. Misy fotoana koa tanatin'ny sambo izy, nisy tafidrivotra lehibe koa tanatin'izany fotoana zany. Rehefa andeha ho any Roma izy fantatsika koa ny tantara. Zavatra misy de ty ny fisiny tao anatin'io sambo io avotra daholo ny olona rehetra tao satria nahoana? Satria misy sira tena vrai ao. Haleluya. Tena vrai sira tao. Zany hoe ny sira pakato tao. Apôstôly Paul nakato ny ten'Andriamanitra. Rehefa nakato izy no ny fisin'ny apôstôly Paul tao lasa fitahina izy ho an'ny olona rehetra tao anatin'ny sambo. Zava-dehibe ny fankatoavana. Ingrédient fatelo de ty ivavaka ozy izy sy hitady ny tavako. Gamatsika mieritreritra Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra marina zany. Fa maninona indray no asina hoe asina mivavaka. Zany Andriamanitra Madagasikara ho an'ny Kristy mivavaka indray mandeha de vita. Tadidio nefa Jesosy Kristy tamin'ny tonga eto ambony tany. Zavatra nisy isa maray izy mivavaka. Jesosy ary nandany fotoana ny isan'andro mivavaka fa maninona? Ny vavaka dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka raha lasana vavy ao amin'ny tompo. Dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa name fahefana any olombelona teto ambony tany, meny fahefana zato isan-jato. Olona anankiray rehefa manome fahefana, ary zany mahatonga an'Andriamanitra rehefa te hiasa eto ambony tany dia mandalo amin'ny olombelona izy. Ohatran'izany koa ny devoly ery anilany. Rehefa hiasa ambony tany izy dia mandalo amin'ny mpamosavy reto. Aza rahatsika manao le manao incantation, manao skid izy de mitenitena la sy ny sisa reto. Tadidio fa ny devoly koa de mandalo amin'ny olombelona satria men'Andriamanitra ny olombelona fahefana eto ambony tany. Ary zay mahatonga atsika mila mivavaka. Teny tompo manao mivava mandrakarivo. Enao mieritreritra fa mivavaka nandriny ray volana efapolo sy ny sisa de va vita. Non, isan'andro teny tompo manao mivavaka aza mitsahatra. Haleluya. Mila mivavaka tsika isan'andro amin'ny firenetsika. Mila mivavaka tsika isan'andro amin'ny Madagasikara. Araverika ne Madagasikara ho an'ny Kristy. Fotoanan'izao araverika tsy sambasamba nahitanao an'izao vidéo zao partageo. Haleluya. Zavatra misy de ty teny tompo milaza manao ivavaka sy tady ny tavako. Haleluya. Mila mitady an'Andriamanitra, mila mitady ny tavan'Andriamanitra, fotoana fitadiavana ny tavan'Andriamanitra izao. Ary ny ingrédient faefatra farany de ty. Ary eto ny tena zava-dehibe. Marina fa zava-dehibe daholo le fahatelo voalohany. Fa ny ingrédient faefatra farany de ty hiala amin'ny ratsy fanaony ozy izy. Haleluya. Zany hoe hiala amin'ny ratsy fanaony, zany hoe anomboka indray andalany fahamarinana. Haleluya. Hiala amin'ny ratsy fanaony anomboka andalany fahamarinana. Eto dia anao jery todika kely. Tadidio fa raha malagasy ianao. Malagasy ianao raha mijery todika ny tolo malagasy eny tadidio e. Ny tolo malagasy zany dia mandala ny fahamarinana. Jereo ny obolany. Maka ohatra fotsiny tsika ny sotoavina malagasy. Aza ny loha samangina ny jereny fa Andriamanitra tapolo. Attention. Aza ny loha samangina ny jereny fa Andriamanitra tapolo. Nisy ohatra anankibe be ny ohatra. Ny marina tsy mba maty. Betsaka. Hitatsika fa ny tolo malagasy dia matahoatra an'Andriamanitra. Ny tolo malagasy dia zany malagasy zany dia mana sotoavina ny fandalana ny fahamarinana. Haleluya. Ary ny tatsika mijery ohatra anankiray koa fantatsika fa manana ny Amerikana ny lasa lavitra. Ny Amerikana ny lasa lavitra dia nandala an'izay sotoavina ny fahamarinana an'izay koa zareo. Sady zareo koa dia mialatsiny fa tsy hitako ny teny gasy ao anatin'izy hoe patriote. Patriotisme hoe fitiavan-tanindrazana. Tadidio tsara fa ny fahamarinantsika dia misy impact eo amin'ny firenetsika. Zany hoe marina fa avy zava-dehibe no mivavaka, tena zava-dehibe. Fa tadidio tsara fa ny fahamarinana ataotsika dia misy fetraikany amin'ny firenetsika. Haleluya. Maka ohatra anankiray tadidio rehefa anapotika ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Dia ozy izy hoe azava izy dia anafina an'izany amin'ny Abrahama. Niresaka tamin'ny Abrahama izy. Dia niteny izy tamin'ny Abrahama raha ohatra ozy izy ka mahita olona 50 marina dia tsy harotako Sodoma sy Gomora. Zany hoe le fahamarinan'le olona miaro an'le firenena. Le fahamarinan'le olona dia misy fetraikany amin'le firenena. Raha mahita 50 marina ozy izy. Dia zavatra nisy dia nitady Abrahama tsy nahita. Ny hevitra izy dia mivera dia raha mahita 10 marina indray. Ny mita 70 marina indray raha mahita 5 zany hoe le fahamarinantsika misy fetraikany amin'ny firenetsika. Haleluya.
averika any hoe miankina amintsika fa fotoana zao efa mandeha sifflet any ambony, sifflet any an-danitra efa hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Militsika tia tandrazana, raha tia tandrazana ianao mila tia mandala ny fahamarinana. Halleluja. Averika nafinaritra ne raha nijeritsika nahita an'ireny Barea. Attention, Barea ny malagasy rehetra reny nanohana amin'ny Barea. Na za tsy de tia mijery baolina te lasa nijery baolina Barea. Partout eran-tany Barea. Sasany zany de efa manofo Barea. Tiako tenena de hoe zany hoe le patriotisme hoe gasitsika. Fotoana zao mila asandratra Andriamanitra tiatsika hisandratra amin'ny firenetsika, asandrato ny fahamarinana araky ny soratra masina, araky ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Averika ne raha nioby zay natsony amin'ny anarako moavanetry tena sy vavaka sy tadiny tavako ary ala am'ratsy fanaonzy ny tenin'Andriamanitra de iainany an-danitra ka nasitrana ny taniny. Halleluja. Zavatra mbola averika eny anatin'izay fahamarinana zay. Azadino ne fa Madagasikara fotoana averika fotoana ny fiasan'ny tombo zao. Misy fotoana dans les années 70 tany hoany université gasy zany université tsara indrindra teto Afrika. Zany mahita an'izany hoe Antananarivo zany tena anisan'ny tena hoe vohatra ville tsara indrindra eraky ny Afrika. Satria nahoana averiko tsara mihitsy, lasa very le sotoavina, ny zavatra very tao. Mila veritsika zay, ary tsika zao averiko hoe ny fahamarinantsika mi-impacté, misy fetraikina amin'ny firenetsika. Halleluja. Maka ohatra anankiray tenin'Andriamanitra. Teny tompo milaza moa Jona 4:4. Jona 4:4 milaza manao hoe devoly izy no rainy laingy. Fotoana tsika moa fa tsy vakity tanteraka izy fa vakinao izy any an-trano any. Jona 4:4 de manome fa ny devoly no rainy laingy. Raha ny devoly zany no rainy laingy, averika antsika zao tiany tompo hiverina andalany fahamarinana mba hisy fetraikina amin'ny firenetsika. Raha ny devoly no rainy laingy, fanontaniana mipetraka iza zany ny reniny. Raha ny devoly ny raiky iza ny reniny. Mazava loatra fa ny reniny ianao zay tsy mandala ny fahamarinana, ianao zay mandaingy. Ny laingy manko manana forme be da be mihitsy. Ianao zay ianao ny reniny de hitantsika fa ny raisy ny reny lasa miteraka mako ohatra anankiray misy anankiray zao manao CV izy de mandaingy izy ao anatin'le CV. Namboariny izy ny ingénieur bac+18 sy ny sisa. Zavatra misy nefa de ty zavatra fonony. De aveo de gaga mpampiasa tena mahay be ty rangahy raisiny. Faly izy. Ary mety ho kristianina angamba rangahy mety mijoro vavolombelona. Misaotra n'Andriamanitra nahazo asa. Nefa tsy fanta fa ny rainy ho asa io ny devoly. Ary tadidio fa ny ray manana fahefana amin'ny zanany. Zanany io asa io. Manana fahefana foana izy amin'io zanany io. Ary zay indrindra mahatonga hoe zava-dehibe ny fandalana ny fahamarinana. Nisy fotoana Jesosy rehefa teo anaty amin'ny Pilaty. Io izy mantso Pilaty hoe afaiza ny fanjakanao. Jesosy nilaza manao ny fanjakana de ny fahamarinana. Azadino raha lasana batisany. Fa ny fiangonan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra manao ny colonne vertébrale. Adiniko moa nitady anazy anatin'ny teny gasy ny colonne vertébrale ny hazo damosina. Zay mihitsy le izy. Merci. Ny hazo damosina dia ny fahamarinana ny hazo damosina ny fiangonana. Halleluja. Zany hoe rehefa tsisy hazo damosina, fantatsika ny dikany olona tsisy hazo damosina. Ny fahamarinana. Fotoana zao ameriana fahamarinana. Halleluja. Mba hitahin'Andriamanitra ny firenena. Ary zay de anetana antsika tsirairay avy. Tatsika nisy fotoana Daniel moa miaraka amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego amarana anazy. Daniel miaraka amin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia anisan'ireo tanora zay natao sisy tany Babilôna. De zareo tena zay dia mandala ny fahamarinana. Halleluja. Zay ozy de tsy mikasika an'zao. Tsy nanaiky le mpikarakara. Ozy izy Daniel me 10 andro ary zay. Me 10 andro de hitanareo ny fetraikany. Me 10 andro de hitanareo ny fetraikany de nanaiky le mpikarakara. Rehefa nanaiky le mpikarakara de ny zavatra nisy tanatin'ny 10 andro. Tadio fa Andriamanitra rehefa miny amin'ny tenin'Andriamanitra mijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy maneho ny voninahiny foana Andriamanitra. Halleluja. Rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao raha ohatra ka tanisany témoignage eto mbola rapiditsika mbola eto foana. Fa ny tiany tompo androany de ianao ny iainana zany. Halleluja. Avec rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy miasa foana Andriamanitra. Zavatra nafinaritra de ty ny joro Daniel sy ny namany. Zavatra nisy tanatin'ny 10 andro fotsiny men lasa botrefiny lasa satria ankotrana fotsiny ho andro tamin'izany. Naneho ny voninahiny rehefa ny olona tia maka défi. Halleluja. Mandray défi. Ary reto te andefa défi ho atsika malagasy. Fotoana zao iverenantsika amin'ny fahamarinana araky ny voalazan'ny soratra masina. Andray défi tsika. Halleluja. Défi tenantsika zavatra telo ihany. Tsotra Madagasikara ho an'i Kristy. Halleluja. Madagasikara ho an'i Kristy. Aka ray volantsika. Halleluja. Ray volantsika eto de tanko na ny ankizy na ny tanora ny lehibe nizanizy averiko ny fahamarinantsika dia misy fetraikany amin'ny firenentsika. Ary fotoana zao de misy ika any ambony any. Nika miainga avy amin'ny seza fianadria
an'Andriamanitra Madagasikara ho an'i Kristy. Halleluja. Raha mandeha anao eny an-dalana na taxi be, misy famerina ary arizato zay mihoatra meny receveur. Ianao mety dia arizato ve ty dia averiko, misaotra an'Andriamanitra fa dia nahazo arizato. Non. Toa dia raiso ny arizato avereny. Mety gaga ny receveur fa hoana teneny fotsiny hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Mety tsy fantany 1 2 3 Madagasikara ho an'i Kristy. Mety tsy fantany izy aza vao mifamarina koa misy impact, misy fiatraikany amin'ny fireneko. Halleluja. Mety hoe mandeha any an-dalana ianao, misy olona latsaka ny poketrany, latsaka ny poketrany, jereno misy vola ao anatiny. Saotra an'Andriamanitra, surtout facture an-drano ty tsy voalo. Saotra an'Andriamanitra misy vola tao anazy. Non, enjeo le olona ty tompony volanao. Halleluja. Mety gaga le olona misaotra anao, sy fina ny antony avereny fotsiny hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Madagasikara ho an'i Kristy. Eto dia tanentana tsika rehetrarehetra. Akaray volantsika. Halleluja. Averiko hoe zay taty amaheto misaorana ny tompo. Miara mivavaka zay mbola mitohy mivavaka, misy foana mifiresaka iny ohatra amin'izao amin'ny fiangonana sy tamin'ny fiangonana. Ary averiko hoe ary aza dino hoe parenthèse fotsiny fa maheto koa dia anisany ao anatin'ny firenena malagasy, satria iny parenthèse kely fotsiny satria ndray ampaten'ny olona eto dia miteny gasy. Ary eto ary moa dia nisy fotoana anisan'ny andriantsy mpanjaka gasy ny sisa raha tantara zany dia tafiditra ao anatin'ny Madagasikara maheto raha ny tantarany jereny. Fa ny tiako tenenina eto fotoanan'izao, fotoanan'ny Madagasikara zao, Madagasikara ho an'i Kristy. Ezakitsika eto hoe aka défi. Halleluja. Andriamanitra tia olona maka défi. Averiko hoe samy ezakitsika na ny kely na ny lehibe aka ray volana. Androany 13 juin fa 13 ny volana jona. Miontsika afaka ray volana. Halleluja. Samy miezaka. Halleluja. Miezaka andalana famarinana mba asio ny voninahitr'Andriamanitra sy averiko hoe fotoana fiasan'Andriamanitra zao. Halleluja. Ary anatin'izay ray volana zay na ny kely indrindra famarina kely tadiny efa feno caméra mijerentsika. Mety tsy mahafantatsika feno caméra, ny caméra ny devoly dia mijerentsika milaza manao hoe izy le accusateur, izy zany le accusateur mi-accuse atsika eo anaty an'Andriamanitra. Zavatra misy koa dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa misy nuée de témoin, zany misy vavolombelona maro any ambony any mijerentsika. Noho izany aloha sy antsika ny famarinan'Andriamanitra. Ka eto dia hivavaka. Halleluja. Hisaotra an'Andriamanitra ary mivavaka ataontsika dia aokany antsika mba samy akan'izay défi zay. Halleluja. Dina ny fahamarinana. Ny dina ny fahamarinana. Halleluja. Mba hiseho ny voninahitr'Andriamanitra fotoana ny Madagasikara zao. Averiko partage eto vidéo zao. Fotoana ho an'i Madagasikara, fotoana fiasan'Andriamanitra. Aza mijery ny tany eriny ianao. Halleluja. Ny eo amin'ny olo jereny. Ary averiko ny teny tompo milaza Jehova mantsony zanak'Israely. Lazao ny zanak'Israely mba androso sika any amin'ny voninahiny Andriamanitra. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra sika. Amen. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao, ary misaotra anao ihany koa satria misy hika miainga avany amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'izao tsika amin'ny teny zao hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Mivavaka tompo ho an'ny firenena malagasy, mivavaka tompo ho an'ny mponina malagasy rehetra mba andray an'izay dina ny famarinana an'izay manomboka androany. Andray défi zay anatin'ny ray volana tahaka ny Daniel nangataka 10 andro naneo ny voninahiny Andriamanitra, satria Andriamanitra dia tiany olona mijoro ambonin'ny teniny. Tompo anatin'ny ray volana no angatanay. Halleluja. Satria andray dina ny famarinana ny malagasy. Anatin'ny ray volana amangino manokana. Halleluja. Amangino manokana ny firenena malagasy. Halleluja. Ary misaotra anao zay satria fantatra tokoa fa tiany ty firenena tianao ary fotoanan'ny Madagasikara zao. Koa dia raiso anao dera sy milaza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra tompo ary mivavaka manokana ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy, nizanizy samy andray an'izay fepetra zay dina ny famarinana an'izay mba hiseo ny voninahitra, samy mivavaka, samy mitady ny tavan'Andriamanitra satria fotoana fiasan'Andriamanitra zao. Misaotra tompo. Amen. Halleluja. Amen. Ao anatin'izay misy hira zay ho alefa mba ahafahantsika ihany koa mamparitaka. Satria tsika ny fahazavan'izao tontolo zao mba ahafahantsika mamparitaka amin'ny namantsika. Averiko hoe le ingrédient voalohany dia ny fandraisana an' Jesosy. Anjarantsika mamparitaka an'izay hazavana zay amin'ny namantsika, ny manodidina antsika mba handraisana izy ireo an' Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Eno ary ty hirany farandre mamonjy ity hoe raha ho any an-danitra isika ijoro eo amin'ny fitsarany, hirany farandre mamonjy. Halleluja. Awani andani tisika iduru
falisi iravu anatika ni tuku efamisi maruani iterianau kaitumani ikikasi Sinambara na uai easy Sinaseu na uai ni mazava Itanau isanandua Fantatau ni mumbai Nefasi nambaranau seso Malae luisão tuntu luisão bula veri afetau sai mavesata de ambarau lai fitiabana somula isiani ilazawe Sinambara na uai easy Sinaseu na uai ni mazava Itanau isananduau Fantatau ni mubai Nefasi nambaranau seso Sinambara na uai easy Sinaseu na uai ni mazava Itanau isananduau Fantatau faveriau Nefasi nambaranau seso Rata panaufa Teso di Atena Tiana Simalahe luisão tuntu luisão bula veri afetau sai mavesata de ambarau lai fitiabana Somula isiani ilazawe Sinambara na uai easy Sinaseu
Alléluia. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour toutes tes bénédictions, Père. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci, éternel Dieu, pour les prophéties que tu nous as données. Et sois élevé, Seigneur Jésus. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Éternel Dieu, que tu es le seul qui est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole sanctifie, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur. Le peuple a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, maintenant, Seigneur, tout ce que tu as donné comme parole, que ce soit, Seigneur, de bons dépôts pour le peuple, que ça passe et ça repasse dans les cœurs, au Dieu Tout-Puissant, dans les cœurs du peuple. Élève-toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous proclamons toujours, Seigneur, Madagascar pour le Christ. Tu es fidèle. Tu es le Dieu de l'alliance, et l'alliance que tu as fait avec Madagascar, Seigneur, c'est une alliance de paix, c'est une alliance de vérité, c'est une alliance de fidélité. Notre Père, merci, Seigneur. Merci pour la nouvelle saison. Merci, Seigneur, pour le nouveau départ. Merci, Seigneur. Comme Pasteur Monda, il a dit tout à l'heure, Seigneur, pour un mois. C'est un défi, Seigneur. Et tu es fidèle. Ce défi, un mois, Seigneur, c'est toi qui as déposé. C'est toi qui as téléchargé, Seigneur, dans son cœur. Père éternel, merci parce que nous croyons, nous avons foi que Dieu accomplit. Dieu est à l'œuvre, Seigneur, dans tous les cœurs du peuple. Saint-Esprit, sans toi, Saint-Esprit, Madagascar ne pourra rien faire. En ce moment, Seigneur, nous entendons, nous avons eu l'info, Seigneur, que Jirama entre Tirabé et Antananarive est coupé. Nous te soumettons, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, afin que la connexion, Seigneur, soit rétablie au nom de Jésus. Nous proclamons dans le nom tout-puissant de Jésus, afin que Jésus-Christ libère les captifs, afin qu'il y ait renouvellement dans l'intelligence, dans le nom de Jésus, afin que nous soyons un peuple qui proclame la vérité, afin que nous soyons des instruments de justice, afin que nous soyons vraiment des adorateurs, de vrais adorateurs, un peuple humble qui marche et qui désire toujours marchant avec Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu, chaque pas, Seigneur, où tu emmènes, Seigneur, le pays. Sans toi, Seigneur, le pays ne pourra pas avancer. Et tu as formé, Seigneur, cette alliance. Tu as fait cette alliance, Seigneur, avec ton pays, Seigneur. Oui, Seigneur, la terre entière t'appartient. Madagascar, Seigneur, c'est un pays que tu as choisi. Tu connais les moindres détails, Père éternel. C'est pour cela que nous nous humilions, Seigneur, jour par jour, Seigneur, en faveur, Seigneur, de notre pays. Étends ta main, Seigneur. Que ta parole s'accomplisse, Seigneur. De génération en génération, Seigneur, des paroles ont été proclamées. Et nous voyons, Seigneur, petit à petit, toutes ces paroles, Seigneur, qui s'accomplissent. Tu es le temps, tu es le maître des temps, Seigneur. Le temps t'appartient. Tu es maître des circonstances. Nous, Seigneur, tout le peuple, Seigneur, notre responsabilité, c'est de prier. De prier. Et encore prier, comme tu dis dans ta parole, prier sans cesse. Abonder en action de grâce. Oui, Père, même si nous voyons que la réalité, Seigneur, est difficile. Mais nous ne regardons pas, Seigneur, la réalité, mais la vérité qui est ta parole. Saint-Esprit, continue, Seigneur, de donner la force. Continue, Seigneur, de donner le courage à tous les peuples, Seigneur,
les familles, Seigneur, car tu es le Dieu de la famille et tu aimes tellement, Seigneur, prendre soin des familles. Dans les hôpitaux, dans les prisons, Père éternel, tu les vois tous. Nous élevons nos mains, Seigneur, vers toi, vers ton cœur, et nous te le recommandons, Seigneur, maintenant. Visite, ô Père, tous les peuples dans les prisons. Visite-les, Seigneur, afin qu'ils aient cette rencontre divine avec toi. Révèle-toi, Seigneur, dans leur cœur. Et nous voyons, Seigneur, comment, Seigneur, les peuples en prison, ils élèvent Jésus. Ils t'aiment, Jésus. Ils se repentent, ils sont vraiment, Seigneur, sur cette marche de la repentance. Père éternel, nous te supplions maintenant, Seigneur, touche les cœurs, oh Dieu. Touche les âmes, oh Dieu. Convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Car c'est ça ton œuvre, Saint-Esprit. Oui, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu nous as touchés. Tu nous as convaincus de péché, de justice et de jugement. Éternel Dieu, que Madagascar vraiment soit un pays témoin, Seigneur, comme un phare dans l'océan, un phare dans l'océan Indien, Seigneur, un phare dans le continent africain, Seigneur Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci parce que nous croyons, Seigneur, comme nous l'avons déjà reçu, comme Madagascar a déjà reçu, Seigneur, l'exaucement de toutes ces prières élevées. Merci, Seigneur, de visiter, Seigneur, en ce moment. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Amen, amen, amen. Mangataka anareu an mayoti pastor manda sa tupnajaiaf. Mangataka mayoti anareu fitenenana. Madagasikara ho an'i Kristy. Hivavaka isika ho tanteraka tokoa izany défi nozaraintsika, fanamby nozarain'ny mpanompon'Andriamanitra teo izany. Manasa anao aho hiaraka hivavaka amiko, hanondrika ny lohantsika, hanandratra fiderana araky ny fotoanantsika takarivam-piderana, hanandratra fiderana ho an'ny Tompo, hanandratra vavaka ho an'i Madagasikara. Hivavaka isika. Tompo ao misaotra sy midera ary mankalaza ny anara-masonao izahay. Nahoana tokoa moa Tompo no tsy ahafahanay mideranao, dia ianao lay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Ianao lay Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Ianao no nahatanteraka izao fotoana izao ka nahafahanay mitafatafa amin'ity arivo ity. Midera sy mankalaza anao izahay Tompo. Raiso ny voninahitra ho anao, raisy zanaka ary fanahy masina. Misaotra anao zay noho izao fandarana izao Tompo, satria tsy azo ny sainay takarina akory hoe amin'izao fifandraisana amin'ny serasera izao no ahafahanay mampivory ny malagasy rehetra miaraka manondrika ny loha, manandratra tera sy laza ho anao. Tompo, ianao tokoa ny teny tao amin'ny teninao, fa ianao dia mitoetra ho amin'ny fideran'ny zanakao. Koa jereo Tompo, reto zanakao rehetra to Madagasikara na amin'ny toerana hafa ihany koa, izay manandratra ny feon'ny midera sy mankalaza anao amin'izao fotoana izao. Enoy Tompo izao vavaka izao, satria ianao Andriamanitra tsy voafehy. Tsy voafehy ianao satria fanahy. Tsy mba olombelona ianao fa Andriamanitra masina. Tsy voafehy ny toerana ianao Tompo, fa misy anao avokoa izay rehetra misy mivory amin'ny anaranao. Koa mino Tompo fa eto amin'ity toerana hivavahako ty ianao, any amin'ny toerana tsirairay avy amin'ireo namako sy ireo rahalahiko, ireo anabaviko, na any Madagasikara, na any amin'ny Frantsa, na any amin'ny toerana hafa samihafa, manaraka izao fotoana izao ary manandratra ny feony iteranao dia eninao izany.
misaotra noho ny fanekena nomenao anay, misaotra noho ny fanatanterahana ny teninao fa ianao ny efa niteny fa raha misy na ray na roa mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Tompo, manondrotra ny lohanay izahay mifona aminao noho ny faly menay, noho ny tsy fantanterahanay izahay malagasy, satria very izahay Tompo. Tao amin'izao tontolo izao izay sy mifahadisoana ary mifahalotona izahay, ary izahay dia tsy mba jiosy izay nametrahanao ny teny fampanantenanao nomenao any Abrahama fahiny. Tsy tafiditra ao anatin'izany izahay Tompo, nefa Jesosy noho ny fitiavanao, noho ny famindram-ponao dia nidina dity amin'izao tontolo izao ianao ka nahafahanay niditra tao anatin'izany teny fikasan'Andriamanitra izany, natsanganao ho zanakao izahay raha nitiovinao tamin'ny rahanao masina. Misaotra Tompo fa anisan'ireo zanakao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anisan'ny olonao ny malagasy izay rehetra manatona anao. Ianao raha teo nefa nilaza fa izay rehetra manatona ahy tsy misy olavitra. Tompo, miteranao izahay noho izany ary misaotra anao. Mifonao izahay araky ny teniko tao Jesosy satria nanaonao foana. Nivily lalana izahay ka tafiditra tao anatin'ny lavaka mangitsokitsoka. Araky ny teninao nentin'ny mpanomponao teo Tompo, dia iverina aminao ny fanirinay. Iverina aminao ho Andriamanitray ianao ary izay olonao. Dia ho tanteraka ilay teninao ka hanafaka ny Madagasikara ianao. Andriamanitro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay amin'izao arivo izao, hanafaka ny malagasy sy izay rehetra monina ao Madagasikara. Ho voninahitra ao sy ho vavolombelonao izahay araky ny defi izay nataonao taminay teo Tompo, afaka ray volana Tompo ho hitanay ny voninahitra ao amin'ny Madagasikara io. Tompo, teo olonao izahay. Eny, na tsy ty amin'izao tontolo izao intsony ary dia te hiaraka aminao izahay any amin'ny fiainana mandrakizay. Ko ampio izahay Jesosy eo, enoy izao vavaka izao. Izay rehetra efa nanaiky anao ho Andriamanitra, izay rehetra efa nanaiky anao ho Tompo sy mpamonjy, Tompo iverina aminao. Fa hitondra ihany koa izahay teny fampanantenana nomenao izany ho an'ireo malagasy mbola very, mbola tsy mahalala anao na minitsy mahafantatra anao. Ampio izahay rehetra Tompo, hitondra ny teninao ho amin'ireo rehetra izay mbola tsy mahalala anao, mba ahafahany malagasy ray manontolo hitery sy hankalazanao ka ho avitra izahay malagasy sy ny mponina ao Madagasikara. Amin'ity arivo ity koa Tompo, dia mbola mivavaka aminao izahay ho an'ireo mpitondra anay, satria mino izahay Tompo fa ianao no nametraka azy ireo teo amin'ny toerany, hatramin'ny kely indrindra hatrany amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny faratapony. Apetraka eo ampelantaninao izy ireny Tompo, mba hanana fahendrena, mba hanana fahalalana sy fahatahorana anao. Andriamanitra tompony zavatra rehetra, ka ho tanteraka tokoa le dia ho tany sambatra ny Madagasikara anay. Ireo taranakay sy ny hoavinay rehetra Tompo dia apetraka eo aminao. Ho derainay mandrakariva ny anaranao, ry ray sy zanaka ary fanahy masina. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny fotoanantsika androany zay vita tamin'ity androany ity zay rehetra reo raha tazantsika eo amin'ny écran dia izay ireo indray nanatotosa ity takariva ampiderana ity angatantsika ny tompon'andraikitra mamisoa andefa ny kamerany ahafahantsika mahita anazy mankasitraka mankataka koa zay ny ekipa rehetra ao Mayotte mba akeo amin'ny devant l'écran ihany koa mba ahafahantsika mifampisaotra mankasitraka be dia be izahay mankasitraka atsika rehetra tamin'ity fotoana androany ity misaotra amin'ny fanomanana rehetra fa na dia avy lavitra ary ianareo dia niaraka nanatotosan'izao ny fanakalozana nandritrizay fotoana rehetra izay tsy adinona koa ny namana rehetra avy any Lyon izay niarana natotosa nyity fotoana rehetra androany ity na ny efa nomanina teo aloha na ny nivantana amin'izao fotoana izao dia raha tsika an'Andriamanitra izany misaotra ihany koa tsika ny anabavintsika mampisoa izay tompon'andraikitra voalohany mpanomana sy mpikarakara an'izao takariva mpiderana mandehana eo ampovoany mba ho tazany rehetra isika rehetra afaka manakaikikaiky kely eo ampovoambony fa tena faly zahay miaraka aminareo faly zahay fa manana ekipa marobe tahaka an'izao faly manana na avy amin'ny toerana maro samihafa araka ny tenenin'ny mpitandrina teo na avy any aty Frantsa na ny any Mayotte ny any Madagasikara ihany koa dia tahaka an'izao ny fiaraha-miasa hitantsika rehetra fa ny fiteny malagasy ngamba dia le hoe tsy mialonjafy ny eto amin'ny ikamafy sy fiderana ary mifanome tanana nisy teny sy fizarana nataony pasteur Manta teo hoe tena fotoanany izao ry malagasy hifanomezantsika tanana hifanohanatsika tsy ho adonona ny efa lasa rehetra ary tena tohanana mihitsy ny fizarana nataonao pasteur hoe tena malagasy rehetra no entanina tsy isan-kanavaka na ny any amin'ny fiangonana na ny amin'ny lafiny rehetra any tsy ho saratsarahan'ny politika tsy ho saratsarahan'ny fanaom-piangonana fa tena ho iray satria maro dia maro araka ny tenitsika ny kristiana izay mitondra ambavaka amin'izao fotoana izao dia mankasitraka ho antsika rehetra koa malagasy ampitao any amin'ny namana rehetra any Lyon any Grenoble any amin'ny faritany rehetra any fa dia miray fo sy saina amin'izao hetsika izao meko fitenenana i mampisoa fa rehefa tapitra izao fotoanantsika izao andefa afatra kely ho andralahy izay mpandefa tenin'Andriamanitra ihany koa isaky ny alahady ao aorianan'izay dia mbola misy ny fotoana mamantonalina zay rahantsika amin'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly izay mandritry ny 4 andro mandra-pahatonga ny fetin'ny fankalazana ny inona moa zany fiteny an'izany ny 26 juin ialana tsiny fa verikely fety pirenena fetintsika firenena malagasy amin'ny 26 juin mandra-pahatonga an'izay be dia be ny hetsika malagasy izay manomana ho an'izany ho avy eo fa mbola hitantsika ihany koa misy nefa manomana an'izany fa manompoka omaly dia nisy ny fiarahan'ny mpiara-mamaky ny baiboly sy ny chaîne d'honnêteté izay mitondra fampahirezana ho antsika rehetra malagasy izay voizitsika eto amin'ny ikamafy sy fiderana dia omeko ny mampisoa ny famaranana dia ho alefantsika izay annonce izay dia ho alefantsika ny fandarana mamatonalina ho anao fitenenana mampisoa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tamin'ny fotoana androany misaotra fa feno fanatrehan'Andriamanitra fotoana rehetra tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra dia misaotra fanamasintsika ny asistentsika tamin'ny fotoana rehetra dia isotra ny mpandray anjara rehetra koa tena hoe faly fa tena hoe iray amin'ny tompontsika dia tena tsy misy fisalasalana fa misaotra mifanetretena tena hoe misaotra mifanetretena ampiasain'Andriamanitra foana rehefa atsononareo na amin'ny andro alina na maraina dia foana ho an'i Jesosy dia araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy foana ny fikelezanareo aina amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo fa tena hoe Andriamanitra maly fitiantsika tsirairay avy ary Andriamanitra anovan'ny fiainan'ny malagasy rehetra izay no mba anjarantsika dia mivavaka ho an'ny firenentsika dia tena hoe misaotra antsika tsirairay avy misaotra ny ekipan'ny Lyon misaotra ny ekipan'ny Mayotte za miny fa
ce n'est pas un point tsy teboka ny eo fa mbola misy virgule foana amin'ny Jesosy dia mitohy foana mandra-piverenan'i Jesosy any amin'ny raha an-lanitra isika miara mazakazaka foana zay eto foana raha misy ilainareo anay tena hoe misaotra antsika rehetra dia misaotra ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao koa ny fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy dia misaotra amin'ny fitondranam-bavaka misaotra amin'ny fotoananareo mba consacrenareo manaraka an'izao fotoana izao fa za mino fa miasa Andriamanitra ary miasa fatratra amintsika tsirairay avy satria efa andro farany izao dia tiantsika tsy misy na iray ary ho very araka ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe zay ny antony izao zavatra rehetra izao ary mino aho fa efa mikasika ny malagasy rehetra Andriamanitra dia misaotra antsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia mitohy ihany ny fotoanantsika ho anareo izay manaraka ny takarivam-piderana dia eto foana ny fotoanantsika raha misy olona manana entandray anjara na video na audio na vavaka afaka mandefa amin'ny ikamafiderana@gmail.com dia raha te handray koa anao amin'ny takarivam-piderana dia afaka contacter anay tsy misy olana mihitsy dia misaotra antsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia ny fotoanantsika amin'ny 7:00 mitohy ny vavaka ny amin'ny herinandro ny fiandohaliana vavaka mandohalika mitohy hatrany dia ny takarivam-piderana dia manomboka ohatra ny androany isaky ny asabotsy manomboka 18h Madagasikara ny takarivam-piderana hatramin'ny 7 aty amintsika dia any Madagasikara amin'ny 19h ka hatramin'ny 20h dia 30 minutes iarahantsika amin'ny vavaka dia misaotra antsika rehetra tahiny Jesosy daholo tsika tahiny Jesosy anao kopakopatanana ny rehetra izay rehetra izay nandray anjara androany ho tahin'Andriamanitra dia miraso veloma tompoko amin'ny manaraka veloma tompoko. Salut à tous, aujourd'hui Nice te fait un partage. Fiadanana ny sandratra ihany dia ilaza aminao fotsiny hoe isaky ny alahady eto amin'ny ikamaso fiderana misy hoe Nice te fait un partage zay mamoaka vidéo en page quoi Nice te fait un partage isaky alahady dia ho hitantsika zany isaky alahady eto amin'ny ikamaso fiderana amin'ny 7 ora Madagasikara zany hoe 18h heure Paris francophone moa zany io partage io satria za moa zany aty a France apetraka be dia be ny namako tsy mahay teny gasy na vazaha ary fantatro koa fa misy namantsika mety tsy mahay teny gasy dia afaka sainao zany izy isaky ny amin'ny 7 ora isaky ny alahady mijery ikamaso fiderana Nice te fait un partage mety anao partage mety anasa olona mety hira be dia be zavatra afaka atao amin'izany tsy hay izay tiany fanamasina ho zarainy fa isaky alahady zany dia izaran'izay dia misy koa ny page afaka ataonao like afaka partagenao misy partage vitsivitsy koa ataoko texte mandritry ny herinandro fa isaky alahady zany fotoanantsika ikamaso fiderana Nice te fait un partage fiadanane. Mitohivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao dia faly miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly sy ny fikambanan'ny tohivaka ny fahamarinana no miaraka manatotosa izao fandaharana izao. Raha mijery ny fiainantsika isika dia tena mamatonalina aizina no manarona ny tany ary zany indrindra ny tiana hifampizarana amintsika eto izay fampaherezana ahafahantsika miatrika an'izany. Mialohan'ny hitondrana ny afatry ny ten'Andriamanitra amintsika rehetra dia andeha mbola iaraka hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa ianao no manome anay fotoana tahaka izao. Fantatray
fa tena sarotra ny fiainana be ny zava-manahirana ary tena vaka ny olona tsiraray avy sy ny fianakaviana sy ny fiarahamonina sy izao tontolo izao mihitsy aza kanefa tompo fantatray fa ianao ny mpamonjy mora azo mpamonjy azo atonina amin'ny andro manahirana amin'ny fahoriana tahaka izay andalovan'ny fiainany zanak'olombelona ankehitriny koa miasa mahery ianao tompo amin'ity anio ity mitenena aminay ary mampahereza anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovany izany vavaka izany. Amen. Amin'izao vanim-potoana iainan'ny firenena izao ry havana dia nisy olona anankiray izay nandeha niala teto amin'ny faritra andrenivohitra nandeha nody tany amin'ny fianakaviany any ambanivohitra any satria nandositra n'ilay valanaretina izay mianaka manerana ny tany. Rehefa tonga tany izy dia niroahan'ny fianakaviany tany nasiny ny verina nakaty andrenivohitra satria natahotra izy ireo ndrao dia mitondra ny valanaretina. Aty andrenivohitra izy tsy manana fianakaviana mba everiny ho azo ianterana tahaka ny fianakaviany any ambanivohitra no nitonga tany nefa izy niroahana ny verina taty. Izany ry havana dia karazana fahamaizinana mandrakotra ny tany eo amin'ny fiaina mpifaneraserana sy ny fifandraisan'ny olombelona tsiraray avy ary betsaka no endrika izay miteraka maizina eo amin'ny fifandraisana tahaka izany eo ny fanavakavahana arabolokoditra sahala amin'izay nisy tany a États-Unis ohatra izay fantatsika izay miteraka korotana etseroa amin'izao fotoana izao fanavakavahana ara-pirazanana ara-politika eo amin'ny zany sehatra zany fanavakavahana ara-pivavahana aza indraindray satria misy antoko-pinoana izay mifanenjika sy mifanaratsy misy ny herisetra izay fanaovan'ny olombelona eo amin'ny fifandraisana ny olona mamono vady ohatra ny olona manendaka mandratra olona sy mamono ny asan-dahala ny herisetra ambava teny mandratra zany no endriky ny maizina mandrakotra ny fifandraisan'ny olona amin'ny olombelona mitovy aminy. Firenena mitsangana mamely firenena karaza-pivavahana mitsangana mamono ny karaza-pivavahana hafa zay everiny fa tsy mitovy aminy. Zany ry havana no herisetra misy ary maizina ny tany noho izany. Tenin'Andriamanitra izay tiana omenantsika dia ny ao amin'ny Filipianina 2:4-4 izao no lazain'ny soratra masina. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny anamany koa. Raha Andriamanitra no mitantana ny fiainantsika sy avelantsika hitantana ny fiainantsika eo amin'ny fiainam-pifandraisantsika amin'ny hafa dia izany no afatr'Andriamanitra. Mieritreritra ny momba ny tenako aho satria tsy maintsy misaina an'izany ny olona tsiraray avy, inona ny mahasoa ahy, inona ny mahamety ahy, ny fahasalamako sy ny zavatra maro samihafa. Fa tahaka n'izany ataonao amin'ny tenanao izany ihany koa dia mila mijery ny hafa ianao izay tsy maintsy mifanerasera aminao. Inona no azoko atao azy? Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia lehilahy anankiray dia nomeny ny vehivavy anankiray ho mpivady ireo ary hiteraka anataranaka dia misy ny havana, misy ny fianakaviana, dia manjary misy fiarahamonina, dia misy firenena. Ary ireo olon'ireo dia natao hifandray fa tsisy olona nataon'Andriamanitra hoe hipetraka irery izany. Fanontaniana mipetraka nefa ry havana. Manahoana ny fiainantsika mifandray amin'ny hafa? Ahoana ny iainantsika n'izany fifandraisana amin'ny hafa izany? Raha io teny io ny jerena dia manontany tentsika fa iza tokoa nefa ny ary-mono ny namako e? Ary zany fanontaniana izany dia mipetraka ao amin'ny Baiboly. Ndray maka Jesosy nisy olona nanatona azy ary nanontaniny amin'izay tena zavatra ataontsika hoe fototra sy votoatiny ao amin'ny ten'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy taminy, ahoana no fahafantarana ny soratra masina?
dia namaly le olona io ary nyteny fa ny didy zay lehibe dia ny fitiavana an' Jehovahandriamanitra amin'ny fo sy saina fanahy sy ny rehetra ary ny fitiavana ny namana tahaka ny tena dia mariny zany ny tompo fa tanterao ary fa teanamary tena io olona io dia nanontany tamin'ny tompo manao hoe fa iza nefa ny namako dia tamin'izay ny tompo ny nanome ohatra fanoarana ny natao dia fantatritsika amin'ilay hoe samaritana tsara fanahy lay fanoarana dia ny hoe nisy olona nandeha ary nisy jiolahy izay nandroba azy namono azy ka namela azy tahaka ny faty teo dia lasa minentan'ilay olona ary lay olona aza dia fanaratra fa nandalo ny ka ataontsika hoe mpivavaka nananana fomba mpivavahana dia rehefa nahitany olona io a dia lasa nandalo azy fotsiny dia nandeha fa nisy samaritana avy amin'ny firenen-kafa anankiray tonga ka nahitany olona io a dia nalainy le olona nentiny dia nentiny tany amin'ny trano izay ahafahana mitsabo azy ary nalohany daholo ny sandany ny fitsaboana rehetra ho an'ny olona io tataka izany no endrik'ilay famalinan'lay teny io izany namako dia raha ndeha hofitintsika kely dia ohatrohatran'izao ny fomba fijerin'ny olona ny namany raha ireo ny jereny ny jiolahy sy ny mpandroba rehefa mahita ny olona izay atao hoe namany izy zany reo olona ireo satria io no mifanerasera taminy teo dia zao ny azy namako ianao ka zay rehetra anao dia aiko ka noho izany dia alaiko ankeriny toty dia lasa nisy kosa reo ataontsika hoe mpandala ny fombafomba mpivavahana ihany nahitan'ireo olon'ireo izy nahitany olona io mantsy izay tsy salama nanarary na voarova dia hoy ny fijeriny namako ianao fa izao zay anao dia anao fa ny anahy dia anahy ka dia karakarao zay momba anao fa za hikarakara ny momba dia lasa izy fa lay fahatelo kosa lay hoe samaritana dia zao ny fijeriny azy namako ianao amin'izao fotoana izao dia tsy manany ianao sahirany ianao tsy manan-kery ianao marary ianao ka noho izany zay ahy dia anao ka dia hoentiko ianao dia ateriko any amin'ny toerana izay ahafahana mitsabo anao ka dia alohako daholo ny fitsaboananao izany hoe namako ianao ka zay ahy dia anao ka dia omeko ho anao izany zany riavana no zava-misy ary momba n'izany mahanamana ny olony zany no nahatonga ny tompona ny tany hoe izany namany amin'ireo dia le olona anankiray zay tsy mahalala ny olona io akory fa mahita hoe misy filana eo amin'ny olona io ary aty amiko io dia manan-javatra azoko amalinana zany filana zany noho izany dia omeko mba hahafahany olona io mahazo fanasitranana mahazo fahafahampo mahazo fiainana lay azoko omena zany no fifandraisana amin'ny namana izay tiany tompo hita eo amin'ny fiainantsika ry havana manahoana ny fifandraisako amin'ny hafa rehefa mifandray amin'ny hafa ave na olona akaiky ahy io na olona tsy fantatra io dia azoko antoka fa mihevitra momba n'izay ahasoa sy hamety any olona io aho mihevitra momba n'izay ahatonga ny olona io ahita fanampiana ahita fahafampo eo amin'ny fiainana aoka samy hevitra ny an'ny namany avoko isika mamatonalina ao amin'ny soratra masinao koa ny mamatonalina dia ilazana hoe efa antomotra ny fiavian'i Jesosy Kristy Matio 5:1-7 dia milaza n'ilay tantaran'ilay virjiny izay miandry ny fiavian'ny tompo ary ilay mpampakatra dia Jesosy Kristy izay ho avy ary rehefa ho avy Jesosy Kristy dia hitsara ny olona izy ary ny mahavariana amin'io Matio 5:20 io raha manomboka ny amin'ny 4:30 any dia ahitantsika fa hitsarana ny olona koa nataon'ny olona tsiraray avy amin'ny namany avy raha mahita olona tsy manan-kitafy raha mahita olona marary na malala olona ny an-tranomaizina na malala olona naona inona ny nataonao dia hoy ny tompo hoe raha nanome ho annaony ianao raha nanome fitafiana ho an'ny tsy nanan-kitafy ianao raha nanao izay hitsabona ny marary ianao raha namangy izay tany an-tranomaizina ianao dia izany mitsarana anao ka hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay koa ianao fa raha tsy nanao an'izany ianao
dia izany nitsarananao ka tsy hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay sy mifanjakany lanitra ianao mazava ho azy fa tsy izany no amonjenanao fa ny fandraisana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anao manokana ny fanekenao an' Jesosy Kristy ho ilay Andriamanitra zanak'Andriamanitra maty eo amin'ny hazofijaliana amonjy anao fa rehefa avy eo ianao dia mbola ho tsaraina ihany koa fa hoe nataonao inona ny namanao rehefa nyfanerasera taminao ka hitanao fa misy filany ary teo aminao dia ahazonao atao nanome azy mamatonalina izao tontolo izao ary ilaina omena amin'ny fahazavana mamatonalina koa nefa izao tontolo izao efa akaiky ny fiavian'ny tompo raha eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy olona dia ny foto-kevitra izay omeny ny soratra masina dia izay voasoratra ao amin'ny lioka toko 9 ka ny 1:30 manao hoe araka izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia aoka mba atao aminy kosa zany ny foto-kevitry ny soratra masina ry havana ianao sy zaho ny antsoin'ny soratra masina hoe mpanazava an'izao tontolo izao satria fahazavan'izao tontolo izao manahoana ny fifandraisanao amin'ny manodidina anao rehetra ny olona mifanerasera aminao na ny fantatrao na ny tsy fantatrao na zay voavoalohany fanerasera aminao na efa mahazatra anao isan'andro afaka mahita avy aminao saina hevitra hetsika teny zay mamelombelona azy mampahery azy mampiorina azy mampitombo azy mampandroso azy amin'ny finoana sy eo amin'ny lafiny ara-piainana fotsiny tsotro zao aza be ny olona zany ry havana no oentinao handravany maizina manodidina anao raha toka manana an' Jesosy Kristy ianao fa ianao ny fahazavany zao tontolo zao tahaka ny Kristy fahazavany zao tontolo zao iaraka hivavaka izy misaotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy fa nantsonao fahazavany zao tontolo zao izahay misaotra noho ny teninao raha tsy mahay mity izahay dia mangataka aminao feno fitiavana ny fonay mba hitiavanay namanay fa ny fankatiavanay no afantaran'ny olona fampianatra ao izahay tompo misaotra anao noho ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo nanaovana izany vavaka izany amen koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina marika toko fa 13 andiny fa 5:30 Antsoantso avy aty amin'ny Jaws Band efa akaiky ny faran'le rehetra mila miverina amin'Andriamanitra tsika tsaranay afa zany zany ny fiainana an-tany dia mandalo ihany zay afarana mba saintsaigny any tsy olany anlerany ditran-tany fa aiza no iafarany ny fahotana nietsy mavonjy mampitikizo mandatsaka andavake reso Jesosy o tompo mpamonjy de mahereza mivavake efa lerany zao efa lerany zao efa miandry anao Andriamanitra ray efa lerany zao efa lerany zao anomanana fiainana mandrakizay zany averinay ambara aminao ndray zany rehefa ho avy Jesosy misy fotoana saloveny iove kely andeha ny andro ananande lebe mivalo mity mpandove misy lanitra olofaina ratsizay tilansa izy manasa tanane ny andro iananake
antenao andriamanitray anomanana fiainana mandrakizay efa sasamiandra andriamanitra ray leranezao lera iomananao andovana lay fiainana mandrakizay karo ao surgia mipoly mananahary atika riavarieny ovariagna amy fiainana andavanandro fa izay ty hafatsy avy amy orse perse akory zay efa lera leranezao efa sasamiadranao anomanana fiainana mandrakizay mandrakizay Say